misy ny fikasan-dratsy izay mikonokonina ny Hamono ny filohany fanavozana amin'izao fotoana izao fa efa tratra moa ireo rehetra izay tao ambady an'izay fikonokonana izay ary anaovana fanadihadiana ihany koa amin'izao fotoana izao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakana amintsika atao anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milike ny videontsika ary tsarova hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay efa nahita isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity nitendriko amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fikasana Hamono ny filoham-panjakana izay filohan'ny fanavozana amin'izao fotoana izao no tena iompanantsika amin'ity video ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto ady amin'ny kolikoly na ato tamin'ny asany ny lehibe ny fampanoavana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany sy ny faharoa ao amin'ny paky na ato tamin'ny mahalehibe ny fampanoavana azy eo anivon'ny fitsarana ambaratonga faharoa ao amin'ny paky ao Antananarivo renivohitr'ao i Elze Rasoahanta hevitra tapaka nanitra ny fivoriana izay notanterahan'ny komitiny fanaraha-maso sy fanombanana na CSE ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly izany rehetra izany. Antony nandraisana izao fetra izao ny fanambarana ofisialy izay nataony nilaza fa tsy misy fanenjehana atao amin'ny mpandraharaha mambravatomanga kanefa maro ireo fitoriana sy fitarainana voaray ara-dalàna ao amin'ny paky Antananarivo momba io olona io izay voalazanarana io. Ankoatra izany nanapa-kevitra ihany koa ny komity hampiato ny fanendrena andramatoa baovola Raitla amin'ny mahalehibe ny fampanoavana azy eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao amin'ny paky Antananarivo. Na izany azy mialohany nandraisana ity fanapahan-kevitra ity dia efa nanolotra taratasy izay fialany amin'ny toerany iramatoa baovola Raitla manoloana izany fanapahan-kevitra fampetona an'ireto olona anankiroa tao amin'ny paky ireto dia mipetraka ihany ny fanontaniana amin'ilay manao hoe mbola misy miaro andravatomanga ihany ve sa inona no tena anton'izany hoy ireo olona mpanara-baovao amin'izao fotoana izao ary miandry an'izay ho fanadihadiana mahakasika andravatomanga any amin'ny paky izay avokoa moa ny rehetra amin'izao ankehitriny izao na dia mbola tsy misy ofisialy aza izany fanadihadiana sy famoahana didy mahakasika an'izay fanadihadiana ho atao amin'ny ravatomanga izay. Chaine antsiranana ny tale jeneraly no efa niala saingy mbola misy vorongony izay mila esorina mbola tsy vita ny tolona araka izany hoy ireo mpiasa izay nanohy ny fihetsiketsehana tao anatin'izay fihetsiketsehana fitakiana fanovana eo anivon'ity Chaine any antsiranana ity hatrany. Raha ny fantatra mantsy dia efa ela ihany izy ireo no nanao an'izay fitokonana fitakiana fialany taleny Chaine izay. Famahanana ny fahatapahan-jiro ho tonga ao Madagasikara amin'ny Desambra ny groupe izay fanampiny. Ankoatra ireo efa namboarina eny Ambohimanambola ho tonga ao Madagasikara amin'ny volana Desambra ny groupe nafarana hamahana ny olany herinaratra ho any Antananarivo sy ny manodidina Antsirabe ary Fianarantsoa momba ny olany rano efa miasa ny fitondrana toy ny fanoloana ireo fantsondrano rehetra ary ho hitantsika miandalana eo ny vokatra izany rehetra izany. Hatomboka amin'ny fomba ofisialy tsy ho ela ny fikoanandoham-pirenena izay ho karakarain'ny ministera-panjakana misahana ny fanavozana sy ny FFKM. Ireo no nambarany filoham-panjakana kolonely Raniandrina Mikaely. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika fikonokononana izay fanakorontanana tiana atao. Nisy ny fisavana toerana iray izay notanterahany CIS na Central Intelligence Service niaraka tamin'ny mpitandron'ny filaminana
avy eo anivon'ny brigade criminelle taorina angombavao azon'izy ireo mahakasika ny fikolokonana fanakorontanana izay nokasaina hatao 2020 hatramin'ny 12 novambra ho avy izao tratra tamin'ny toeran'io ny vola mitentina 2 miliara ariary niaraka tamin'ny basy misa 5 nisy moa ny valandresaka izay nataon'izy ireo mba nizarana ny fampitam-baovao mahakasika ity raha ity araky ny fampitam-baovao hatrany teratany vahiny misa 2 no efa voasambotra tamin'ny fikasana Hamono mpitondra fanjakana hoy ny tale général ny central intelligence service contrôleur général de police Lebria Ruffin toljarany heverina fa hanakaramana olona Hamono mpitondra fanjakana ireo vola 2 miliara ireo hoy ny fanazavana hatrany mbola misy ny vondron'olona izay misa 2 izay nanaovan'ny fanadihadiana ihany koa ananan'izy ireo loharanom-baovao avokoa ny mikasika ity raha ity ka tsy ho amelan'izy ireo izany misa enina kosa ireo basy tratra niaraka tamina bala nanisan'ny fisavana izay natao tao anatiny izany rehetra izany midika izay fa tena misy tokoa ny fikonokononana izay ho fanakorontanana sy ho famonona ireo mpitondra fanjakana amin'izao ankehitriny izao ary mbola tsy fantatra mazava mo ny hoe iza tokoa no tena tao ambadika an'izay fikonokononana izay ireo taloha ve sa olkafa no ambadika an'izay fikonokononana Hamono ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao na dia eo aza izay rehetra izay dia miezaka ihany ny mail mandrakariva ireo rehetra amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao mba hirovana ny ain'izy ireo ary tsy amelana mo ireo rehetra izay mikonokonona an'izany tetidratsy izay etsiroa amin'izay hoe ho fanakorontanana ny amin'ny mahakasika an'izay ho famonona ny mpitondra fanjakana amin'izao ankehitriny izao raharan'lalana raha teo mofo izany rehetra izany ary ny mitazona basy tsy ara-dalàna dia mampigadra ihany koa nefa mbola niampy an'izay vola marobe sy ny fikasana hanakorontana sy hamon'olona izay mo dia vao maika aza mety azo sazy farakin'izay mafia ireo rehetra tao ambadika an'izany rehetra izany izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misoratsika rehetra nanaraka n'ity video ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny videontsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video zay lefa nahito isan'andro tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa